hoe mba afaka aneo ny etaetam-bahoaka fa tsisy rano tsisy jiro. Mitony tolony ho iatran ny firaisan-kinana na mafy zo fototra no takiana ary tombotsoan'ny vahoaka malagasy rehetra izany hoy ny fanazavana. Efa lasa io raha ohatra moa hoe misy mazika rehetra daholo ny jiro dia tsy matsaka ntsony ny olona tsy feno bidon jaune diso kosa ny fanoerana raha mbola zany no takiana fa raha mbola tsy misy vahaolana eo fa araky ny lazain'le député le sénateur anankiray hoe efa misy vinavina ohatrany hoe voamaly zareo tonga teo zavatra natao ary tsy nataony tsintoiziny dia androany izy andeha anatsikeloka fotsiny hoe efa milamina dao ny planinina na inona tsisy olona bady eto akory. Raha tsy ahivina dia efa nisy ihany koa ny antso izay nataony solombavambahoaka gasikara fenosoa ny anoizana ny tolona ny alakamisy ho avy izao araky ny daty efa napetraka ireo mpanolotsaina telo mianada ireo. Ireo olona nomeny ny vahoaka fahefana toa ny Babarako Torso, Clémence Rarnerina, Lilira Farala nitarika ny etsika tsy manaiky lembenana no tokony atao modely mijoro miady ho amin'ny vahoaka izay napindrana fahefana azy raha nambarany Barson Rakotomanga mianso ireo olom-boafidy rehetra araka izany hanao toan'izy telo mianada ireto i Barson Rakotomanga efa tsy manana vahaolana amahana ny olan'ny herinaratra sy ny rano intsony ny tare jeneraly ny orinasa jirama matoa mbola tsy misy fivoarana ny fanatsarana ny fitantanana izay nataony ka mendrika ho alana amin'ny toerana izy hoy Barson Rakotomanga. Ny olom-boafidy rehetra ne no tokony hiasakasaka voalohany olo alarana mihitsy ary ho amin'ny fanairana zany eto moa zany amina politika tsy maintsy misy kely foana le hoe ny mpanohatra zao dia ho an'ny solombavambahoaka ho an'ny ben'ny tanàna mpanotsaina ny tanàna rehetra manodidina zay eto Antananarivo sy ny manodidina mandalo eto Antananarivo arany zany tokony tena iray fora aina amin'ny vahoaka Antananarivo amin'izay le fanairany ny fanjakana tsy ohatrany tsy tena vonona andray an'ireny vahaolana ireny ny manakarama lafo be amina vola amina tapitrisany ny tale jeneraly ny jirama no ataontsika akana olona avy any ivelany nefa zao misokatra ny antso Antarby ho an'ny piaino amin'izao maraina izao ato izy asika ihany ny adefitra raha mbola tsy misy tavitra ve mbola tsisy zay inona zany mety ho akony sy ny hoe anatrehan'ny andro samihafa ohatra io eto Antananarivo itsika moa teto zany nisy nanontany an'le hoe ka ahoana le tsinjodi inona le tsinjodi dia io izy io reo rehetrarehetra an'seo reo zao dia mitodika any amin'le resaka foana hoe le fahefam-bahoaka le ino moa boriborina amin'ny teny vazaha hoe le démocratie le république fa le fahefatsika vahoaka le fifampitondrana le safiditsika vahoaka sy ny sisa iny mihitsy zao tsika miteny zao iny mihitsy nefa aleviny zao fitondrana zao eny ary oraisina ny antsoary aloha ary miaraba tompoko salama salama tompoko salama tsara nitiko tenenina am'le resaka mikasika fifidianana efa tena mazava mihitsy ny tena paipaikadin'le izy zany nenazy efa raha vao olona toko politika tsy manam-bola zany tsy mahazo mivotako ary mazava ihany le resaka an'le mpitsara teo amin'ny vahiny grito le tamin'ny herinandro teo iny hoe ro olona reo olona baikony karana anakoroa manositra ny mety nariera sy baikony le gasy anankiray dia dikany zany olona zay tiandreo namanamandreo karana sy le baikondro miaraka amin'le mpitondro amin'izao ihany ny tiandreo ilataka ao amin'le sénateur satria mamoramora amin'izao amin'ny rehetrarehetra zay tiandreo atao eto Madagasikara manositra tany eny zao zao tena hita ty amin'ity fasana ty misy olona mikasakasa le hoe amin'le lalana camion mitatitra tany dia mbo mieritseritra eo amin'le vovoka sy ihany le olona dia tonga dia ampitsony tonga dia efa miaro amin'lefa moray dia efa kasikasy raray ny ambina an'le olona teo amin'le lalana teo amin'le lalana le mitona tany azy ty amin'le plasy misy an'le fatao manjalantany ty amin'le bisikany Ambatolampimapolo io dia ohatran'izay le misy kaniandro zany vitan'ireo olona manankatsakana amin'izay tiandreo atao dia tonga dia efa ampidiriny zalany iny nagagaza araka an'le tenentsika ka mazava mihitsy le resaka ny tsara iny tamin'ny fotoana iny hoe ro olona anankitelo reo mididiandreo fanjakana reo fa safanjakana fotsiny reo satria zany le mazava hoe raha fa mbola ro olona anankitelo reo zany raha fa mbola
ireo ataona hipetrahany fitondra io troisième ta araka amin'ny volana vola mibaiko tsika de tsy maintsy takobokan'ireo koa misy efa mitsatabetaka ia faneokevitra mony faneokevitra ny asika fa ny apiko kely fotsiny raha mbola tsisy miantso mamorona olona hiara miremby azy sy hiaro ny rembon'izy sy ireo voatanisy ireo zay zao ty zay ny dikan'lay hoe ampakarina be ny zay mahay miara miremby aminy zany sy mitambatra mandeha tambazotra aminy a sy ny tandapany a zay no tsaroko tsara mihitsy ny fahefana boka narivo mamo le nitarika etsika teny ameritsy atosika tamin'ny raha ny vahiny teto izy tamin'ny alatsinainy ny amin'ny hoe miresaka le siady moa zany fandray am'le hoe afaka ataony mamoaka ny oaingana fa manatona ny tsy olona atsitsy dia le premby zany manatona le premby itsy tsy nylazay moa ny anaran'le olona fa tsy ohatrany hoe raha tianao iroso aingana de bloqué aingakaingana io anio a de manatona anitsy de mba misy kely zany leny valaranytamle député teo aloha nety tsara tsy misy dolo raisy ny antso manaraka miarava tompoko manao ane salame salame salama tompoko tanay aloha zany de tsy fiatena mitony amin'ny fona fagakany fangakana kilambola mampahanta vahoaka amidiny miaraka amin'ny tany eto tsika ataon'ireo farana solo eo andeha efa mipotapoko misatra tompoko sady mahita an'le fanotofana tany miazakazaka be ry alanierana amany zareo satria efa miala an'le lalan'lay ataontsika hoe lalana amin'ny godana azy amboarina le fanotofana tany midadasika ao anatin'le tetikasa ve io sa tsy ao anatin'le tetikasa io zany tsy mazava-tsony hoe atraiza ny faritra le misy alohe laiky arivo zany ny tetikasa de miteraka remby rehefa anao lalana ianao atao hoe lalambe migodana averoketo any fa ohatra ny lalana avetsy amin'ny anosy makany anosy be nge le bikan'le lalana madinio tsara fa neny amin'ny sisiny akaiky an'iny zany de efa hisy fananganana anitsy fananganana ny ry station etsetra etsetra efa remby io fa ianao le sokajin'olona mery miteny mbaza eto nefa tsy natao tsy tokony am'izany neto apitopy radio le sokajin'olona le boriboriny mpanao politika hoe classe moyenne de ny tanora amin'ny akapobeny de ny mpiasa-panjakana tsotra ny orinasa madinika salatsalana reo de rava mihitsy a rehefa tsy miaraka aminy satria reo le tena metehatra aminy hoe ny fahaizana ny fianarana natao ny fambiazana eo amin'ny ny fahamarinana tsy mahavelona tsony zany fahamarinana zany fahaizana zany fianarana zany zao rehefa tsy mandeha amin'ny razan'olona manko ohatra ny tamin'ny fitondran'andriamanjaka de tsy maintsy ireo nefa ireo zao aketriny a no tena makizo fara vokatra zao fomba fitondrany zao zay mahay kolokolo ny tafavoaka daoara oraisina ny antso manarakarary miaraba tompoko salama eny ary afaka miteny ianao a salama miaraba tompoko araba tompoko nanay vahoaka zany de zao reo manina enimpolo tapitisy reo a efa fantatray zany zay hoe reo mpinana ny volanay de aloha zay fifidianan'io de hotoran'ny jiraka eto amin'ny tanàna de reo no tsopitsopinina eo reo zay ihany nefa tsy de misy ninenina mahasiky zany mahasiky zany le olona angamba mety mahatsiaro hoe inona mba tamberiny am'le fisolotena azy ireo mety mahita an'le zavatra mitranga any amin'ny farifaritry Azia tsy moatsinanana sy ny any taorinan raha tany Nepalna de nanao zako zao ny any Timor de tezitra tamin'ireo parlementaire izy hoe zay satria mba leo mena 14 ny bavoaka ty de tsy nanaiky tsy nandeha ny tokony natainy amin'ny parlement ny tany Timor de nisan'izany koa le hoe solo mavomboakany moatsy ny anjareo misitraka fisotrondronono mandrapahafaty
zany hoe na tsisy olo mavaboaka efa nisy fikasana an'izay ko saky atao teto Madagasikara koa fa mbola tsy tafity iny hoe ao arinan'ny mahadebute raha tsy lanitsona izy de ohatran'ireny mba hoe retraité mba mandray fifotoana anatin'le izy de isan'ny nampifitrotra ny tany Timor ihany koa zany zavatra ka mety mahita an'ireny koa ny olona mahatonga an'izany hoe tsy tsapany loatra le hoe tena mba miady ho an'ny tombontsoa an'ny vahoaka ve lay ireo solo-tenany a zay tao anatina fifidianana fa mitsetsitra vahoaka mitsetsitra vahoaka miarava tompoko salama eny ary eny tompoko salama tompoko fa nikevitra mo tena teo mikasika le sao iverenatsika ihany le hoe fa le atsapana an'izy mihitsy hoe Constant Velson zany hoe le hoe maharepublique zay mihitsy zany izy hoe amin'ny fotoana inona nahoana ny atsapahanyireo totsika hoe na izy olo mbo tendra na izy mbo fidy a hoe maharepublique manana sata républicaine an'ity firenetsika ty ohatran'ny tsy zay matsy le zavatra mitranga fa ohatrany hoe vonanomboka kely ty fitondran'ity tokony falimanina de hoe zay aloha ny eto zay zao ny eto ary ny olo mbo tery no mitandoka olo mbo fidy am'zany fa madika mihitsy le raha zany de hoe mandra-paoviana amin'ny fotoana ahoana no atsapan'ny rehetra zany nefa le ataontsika hoe na solo-tena-bahoaka io na amin'ny fifidianana na olona tendreny hoe république inge sikio daloha raisina ny antso ary raha ohatra misy vonina mbola tsy vonisika zay indrindra matsy ka ny eo moatsika ny ohatran'izao ataontsika izao aloha lafiny ankaray manosika am'izay atsapana an'izay zay le tsinjodi tokony ho takaritsika foana manomboka izao aminao hoe mandrava tanteraka n'le république daoly ny ataon'ity fitondrany ity daloha raisina anao ary miaraba tompoko Allô? Eny ary. Eny tompoko. Salama e. Manao tompoko radio. Salama tompoko. Fiatsimbrany any tompoko. Andry. Miarapa amin'ny vahiny. Salama tompoko. Misy sarisary teo a navoakanao Monsieur Constant Velson. Hoe raha tinihina le izy zany a de tena maisina mitsitroka mety Madagasikara. Maro le zavatra ny tenena tao remby isan-karaza fanontaniana tokana ihany anakoana tokana mety miaraka izy roa manao hoe inona re zany tompoko ny tokony atao satria zao olona miteny aminao zao dia niaina ny koa tamin'ny andron'ny première république nanana zany hoe nala na fantatra zany atao hoe sata républicaine na dia marina rehefa niala avy tao amin'ny fantanahantany niala avy amin'ny fanjanahantany hoe républicaine zany raha vina ndravana very tany zany 14 octobre zany fa ny 26 juin tena nalaza nitoy amin'izay zavatra dia inona zany ny tokony atao amin'izao zavatra
maizy zao satria marina menamena taolitaoly mianatriny hoe voaiao rehetrarehetra ke zany zao dia lasa menamena daholy dia inona ny tokony ataotsika amin'ny mahampanabelanao tokony ho anontanifan'izay hoe inona ny tokony atao gasy manao hoe momba fanjakana fa misy tetika ve raha mba fantatra hoe inona ny zavatra tokony atao anarenana anjo zavatra misy zao na dia resaka republikana ihany atsidika fotsiny ny azo atao e ianao ve moa itomany raha misy fanjakana miongana eo ny omba la manoto vato reny ka tapatandroky ny adalany fa miresaka an'le arivo mamitsika izao a dia reny nge dia fa zahana ampibaribarinany olona fa maninona moa ty chef district no afaka manao an'izany dia eo ny jerevantsika ary ahoana ny tsy ahafahany manao an'izany tsolo mihitsy eo amin'ny district valiny sy lalana anankiray zao a everiko afaka mitsinjony diatsika dia tena tonga ny fotoana anitrikitriana commune zao a efa mba vondrom-bahoaka ahoana ny tetika hampandroson'ny commune ahoana ny tsy ajaina ny planina fampandrosona ny commune sy ny sisa fa to lasa fanjakan'ny district le izy sationa an'izay a mba ezahako ampisehoana hoe samy misy ny tandrify azy tsika amin'io resaka io a raha ny tao arivo mamy zao a dia atenaina fa ampirangaranga ny anjara fahefan'ny vondrom-bahoaka paritra engane hitatra hatrany amin'ny région zay resak'izay satria io mifameno amin'le zavatra nitranga ohatran'le any Mahajanga faharoa chef district no misakana ny fampiarana ny didi-pitsarana ahafahan'ilay ben'ny tanàna andray asa andray an'ny zavatra ohatran'izany zay zany satria le olana atao amin'le commune anankiray tany Mahajanga faharoa mantsy dia hoe latsaka ofidina izy a ary tokony nametra-pialana efa nametra-pialana satria efa navoaka ny tao anivon'ny seny zany reto ny lista nafeno a ny fepetra amin'ny firotsaka ofidina zany hoe lista définitive ao arinan'iny zany dia tsy manana hery amin'ny fisoloha tena amin'ny raha-raha-mpanjakana antsony ilay candidat ben'ny tanàna nefa le tany a no fitsidiana tany amin'le commune adidiny a ny ministre ny tontolo iainana dia izy a no mbola na ohatrany hoe nandray fahefana nanao ny fandraisina sy ny sisa atao anatin'izy a zay no tonanany raha tany conseil d'état dia nahatonga le disqualification moa zany le anankiray tao anatin'izy dia hoe ina moa tiana tenena hoe na le tatsy arivo ambamo na le arianana dia samy misy tafiditra ao anatin'izy fa ny somary manaitra kely ary mahagaga anaovana fanamarihana dia hoe misy le corporatisme zany satria dia miteny ihany koa zany ohatra ny eo anivon'ireo ataontsika hoe administrateur civil namana hoe tsy fahaizana ny ary amin'ny ilany tsy ohatra zao tokony anaraka ny voalazany lalàna sy ny sisa amin'le resaka siady a manao corporatisme zany mety normal izy amin'ny lafiny syndical resahana kanefany a betsaka ihany reo ataontsika hoe zavatra mabaribary loatra na tamin'ny resaka fifidianana na amin'io resaka hoe resaka fampandrosona ny any amin'ny commune zay ipetrahan'le fanontaniana hoe fa inona marina ny tena asa manandraiky le district ny chef district moa zany manoloana le satria lasa isatra ao anatin'izany fampandrosona zany a le zavatra misy ary tena mibaribary le izy fa tsy hoe io ary ino koa moa zany mihitatra any amin'ny région ohatra n'le tany faritry fitovinany lay taoriny raharaha ikonga dia lasa mifanenjana be mihitsy ny olomba fitsy le olomba tendry dia hatramin'izao moa zany tsy nisy fanapahan-kevitra andrasy na mikasika an'le gouverneur le tamin'iny a fa ny gouverneur moa zany no nitendren'le solombavam-bahoaka fa ny no niongotra tamin'ny toerany ohatra zany le zavatra mitranga dia miantso ny commune na ampisehony maizy azy satria ny commune zany zao no mba vondrom-bahoaka paritra mba afaka mijoro ara-dalàna ary mba afaka mieritreritra zay mahamety azy ny région zany a tsy natsangany-dralahy koa renge tsy natsangany akoriny tokony hofidiana ary fa tsy fidiana ny tokony idrikina ny commune rehetra eraky Madagasikara any zao a dia efa lalana anankiray iny ny commune ny misy ihany ny député any rehetrarehetra any ny ngamba mba mety naka hevitra naka inspiration hoy ny fiteny mba mety mitsinjo ny diany a
le reny le fihetsika ohatrany teny Meritsy Atosika reny na teny na fihetsika le député ny fanadina teo anatrehan'ny valanaretina mahazo ny tao akaikiny tsy ino moa tsy district ao anatin'ny circonscription kongo fa amin'olo hoe fa ara-tantara de apetrany hoe reniny ray aman-dreniny ao Kongo ka izy koa anisan'ny tandendondozany eto ao anatin'le valanaretina ary vavady makany Kongo eo amin'ny fanadina de mazava loatra le mikasika le izy fa isany anankiray somary tranga mampalahelo moa le izy le tranga tany makasika an'le raha-base tulaire mary tokana fahalamana sy Constant Ferguson le hoe nisy tovolahy voeritreritra anankiray voatifitra dia tao ambadika le izy moa zany fanazavana officiel avy aty amin'ny fanjakana atao entre guillemets de hoe kidnapping dia voakandray zany zao le resaka zany mivoarakitra tsara ao anatina vidéo mihitsy le olona lazaina fa tratrany ino ty fakanakerina de raha zao tsy nisy an'izany tsy ohatrany hoe tsy tratrany kidnapping zany izy fa natao fitaovana nga zany raha zay fa laza de miandro moa zany zao satria solomba vamoaka ny tolera voalohany dia isan'ny mitarika ny mpanohitra moa zany eo amin'ny ivin'ny parlement le hoe miandry ny fanazavan'ny tompona andraikitra zany fa le olona lazaina fa tratrany kidnapping de milaza fa tsy natao kidnapping zany nefa zay ny antony no namono i tokona fahalamana moa tafaresaka tsara tamin'ilay isan'ny mpikambana ao anatin'le mikasika an'io raha io zavatra ohatran'izany zany amin'ny lafiny ray koa manko le izy de ahitana ihany hoe ny samyny fanjakana de tsy mifampatoky satria raha ohatra eo anatrehany hoe afaka ny samborona le olona de atolotra ny fitsarana de lasa mandeha any anatina hoe trangana exécution sommaire moa zany tena von'olona kitsarana zany no mitranga tao anatin'le izy hoe fa tsy mifampatokotsony keo ve zany ny fanjakana ao anatin'le izy hoe ny OPJ sy ny fitsarana no mahatonga an'io le resaka hoe exécution tsy iny ihany ny tranga tao fa tany amin'ny faritra atao izy iny Andilamena iny nisy ihany koa le famonoana olona kitsirano moa zany le satria olona efa kotiny voasambotra ihany ngely izy fa fa neutralisé zany fa ny exécutena de nidorana mihitsy moa le izy rehefa avy eo zany ny zavatra misy atao amintsika Constant Verson asa nakalifena ohatrany fampirorona ve zany zavatra ny hevitra anankiray aloha zao de zao manomboka ty zao taona idiavintsika zao de taonan'ny député sy taonan'ny commune zao any no hita asehoany zava-misy any any député sy any amin'ny commune natao hipoirany ty resaka hoe mba mizotra amin'ny tena hoe fa efam-bahoaka sy safidim-bahoaka ty anankiray zay fa mipetraka foana nyfanontaniana hoe fa nahoana moa no afaka manao tahaka reny ohatra hoe le district mivaliny ankaray zao de hoe so de sanatry manatena fa ifampiaro aminy ireo mitovy asa aminy zay koa de lana ankaray tokony jerentsika zay tsy ny district ihany fa ny polisy ny gendarme ny manam-pahefana kely mitana tampon menamena rehetra ty so de manatena an'izay fiarovanyzay izy ahoana ny tsy iverena an'izany tsony mihitsy any amin'ny commune sy ny karazana tsy misy avatsy ny hoe miakatra treo amin'ny faritra farafaratsiny any fahefana am'izao tsisy antony tsy anaovana ny fifidianana amin'ny faritra angiatra eto tsisy antony fa de lalàna eto amintsika moa ile lalàna ihany no misy irika andikana azy zany hoe fa tsy mandika lalàna tsony ianao fa de misy irika ho an'le olona te handika maka an'le région zao arakaraka ny tombontsoa politika sy ny hoe toerana misy le olona satria raha mijery zao zany mianakena ilay valikavatry ny olona teo aloha de hoe lapam-panjakana ny ao etsa nosikely fa na ny andapy reny nataon'ny mpanatitra taratasy reny de mampatsakely fotsiny tamin'ny sivy sy roa arivo hoe nisy fieritreretana sy fieverana tahaka an'izany fa na tsy tamin'ny sivy sy roa arivo ihany fa tamin'ny enina amby folo sy roa arivo tao anatin'ny fitakina ny Antsina le hoe lalàna fehezan-dalàna feny asa foana vangazety sy ny falana tamin'ny enina amby folo sy roa arivo igny teny Tsimbazaza
ary tonga teny e zany olona zany ary mazava loatra fa tsy mifanalavitra amindreny ny zavatra nitranga fa isan'ny tsaroko miteny zany ianao le voaingana koa teo tamin'ny ateny Mirandola ihany lay secrétaire national nahatoky mihitsy no misitona fiandehanan'olona ny anaty toeram-piasana zany zavatra mitrangy fa zao lasa ohatrany hoe mamelesona ny tena tompon'ny fanarahan-dalàna sy ny démocratie raisiny ianao aloha miaraba tompoko eny ary spécialiste ati administrateur fosira amin'izareo koa ny dia manoka hoe ilay ny fanambara zao mifanaraha oka anazany lalàna male lalàna ny zany natao an'ny valary natao an'le vahoaka be fa ireny olondreny tsy voakasile lalàna matoa ireny zavatra mbavavaoka manzeny efa tsy fanazana lalàna be be ny sanatao nasykanjeny hoe mitrotra am'izay le vao Yana de karapanu spatata reski nisane de profisale atondino vai ana bana kande si yana na pasi tere na ma ye atrai kunde ye ne para machu ati spani tende bau kani tangara nai re tu ne sabe nyara un kapoku Mufanga no dele tume mufanga zanga na tukino zo sai no kasa kasa no for desa chate na ma azete vamos fazer ya dia no se fa tudo ai tudo mala kasu tudo di pake na chata na ma tumala no konkin di bau ye na pa ye na ka no chambani paso tudo pa na ni sena ana tamde teno mo ba ka ni no mbala faneokivitra ny tena andresana zany marina zany hoe ny fitantanana raha-mpanjakana ohatrany hoe ampiasaina fitaovana zany izay moa faharoa koa izy ty ametraka l'izy hoe raha voasoratra anatin'ny lapany hoe na tsy tenena ary le voambolana le resaka hoe fahalalahana de aloha mba hisitraka an'izany le vahoaka e ohatran'izay koa raha mifahazoko an'le satria tsy de mifanalavitra am'izany koa zavatra mitranga any France amin'ny tamin'ny omaly a mikasika ny azy moa resaka mikasika ny teti-bola zany sy le hoe fikitihana an'ireny le amin'ny resaka hoe fisotrondronono ny vesatra ara-ny vola teraky ny vesatra ara-tsosialy sy ny sisa le resaka hoe justice sociale justice fiscale le hoe alao ny mpanambola mba mandoa betsabetsaka koa fa tsy hoe avela fotsiny tsy hoe ny ana ihany no volosany eto tsy de mifanalavitra am'zany fa ny olona ny parlementaire tena miasa tena hoe miasa ka ko misy resaka fikitikiana tombontsoa ara-toekarena sy ara-sosialy tena mihetsika ny olona fa ny atsika zany hoe miandro gara mafara volana de mba miteniteny kely zay afaka miteny de samy ny atsika nge ndry ny atsika nge natao angorona karena ny toerany eo amin'ny fitondrana ary ny mampomea na olona olombofidy na olombotendry de rehefa miteny izy de hoe de ny fanjakana no izy nge fanjakana tiako lazaina am'izay hoe ianao atreo ary ny andraikitrao rehefa ohatra ka hoe tsy araky ny lalàna io fa hoe ny fanjakana manao an'izao de ataovy ary ny araky ny lalàna eo amin'ny tandrify anao mahita ianao député mivory ao Tsimbazaza de rehefa miteny eo de hoe na ny fanjakana toy zao ny fanjakana ianao io fanjakana ianao fa ianao le fanjakana anarany fotsiny fa tsy men'ny olona fahefana tandrify anao akory na mena fahefana fahefana zay voatoro voasotra ihany koa efa nanandrana nampiasa fa tena osen'ny olona fotsiny zao e ny prime ministre io de asaina manosy andrareo fotsiny zao de iza fanjakana am'izay efa mba nanao fanjakana ihany zareo tokony hiala am'izany mihitsy nyreo olombofidy reo hoe fanjakana ny mananina fanjakana ny makaroa fa rehefa miteny an'izay izy miala ndraikitra izy zay andao anaraka doka vitsivitsy ary de tsika rehefa